Riavana malala mpifaliana trano zo antsika miona toy zao fampizara vofinaina. Ianareo re amin'ity toloandro ity satria zaraina ho antsika kristianina izany. Ho aminareo olobofidy araka falana rahateo izay an'Andriamanitra ray amin'ny fanamasina fanahy. Ho amin'ny fanarahana famafazan-drany Jesosy Kristy. Ampitombona ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Zoma 10 Janoary 2022. Ivanjelintsika aloha hevitra hoe lehibe ny voninahitra Andriamanitra. Andeha ry avy lideran'Andriamanitra isika. Miderahan Jehovah ry fiaina rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe famindram-pony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah. Halleluja. Amen. Andeha vavaka isika. Andriamanitro, Andriamanitra manory sy mitarika anay ianao. Ko mankalaza sy mame voninahitra narinao masina izahay. Tompo, milona ny fahalemenay dia mangataka famindram-ponao hatrany izay. Mamindrafo amin'ny ary mamelany elikay. Feno ny fananao masina izay nazava anay ny amin'ny fanambarany teninao. Jehovah kina aminay. Kay tombonay amin'ny finoana mandrakariva anao Jesosy Kristy. Aminareo ilay Jesosy Kristy mpanavitra anay, naovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ny tinitely avana malala dia ho hitanao ao amin'ny epistily faharoa soratan'i Petera. Petera faharoa toko voalohany ka ny andiny fahaenina amby folo ka hatramin'ny faha 1:20. Mivaky toy izao minaran'i Jesosy. Fa tsy naraka izay anganongano no foron'ny fahafetsen'ny saina izahay, raha nampafantatra anareo ny sery sy ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika, fa fahitany masinay ny fiandrianany. Fa nahazo laza mamboninahitra tamin'Andriamanitra ray izy, raha tonga teo aminy avy amin'ny voninahitra lehibe indrindra ilay feonanao hoe ity ny zanako malalako izay sitrako. Raha renay io feo avy tany an-danitra io, raha niara-mipetraka tamin'ny tany an-tendrombohitra masina izahay, dia nanana ny teny faminaniana tao mafy orina kokoa isika. Ko raha mandinika izany ianareo dia manao tsara, fa toy ny jiro mazava ao amin'ny fitoerana maizimaizina izany, mara-pazava ny andro, ka miposaka ao ambonareo ny fitarikandro.
fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoakevitra ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa mifisaina ny olona fotsiny ihany fa tsy misy faminaniana tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra fa avy amin'Andriamanitra ny fitenena ny olona araka izay nitondrany fanahy masina azy. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ray avana malala ho aminao hatrany ny fiadana avy amin'i Jesosy Kristy ilay mpanavitra ilay tiantsika ny finainany renintsika teo ry havana Petera 2:1-20 dia fananarana izay nataon'ny Petera mba hiorenana amin'ny fampianarana marina fa ny tena mpianatra Jesosy Kristy dia izao manambara ny voninahitra manambara ny voninahitra hoy ny 9:7 fa nahazo lazam-boninahitra tamin'Andriamanitra ray izy lazany amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy ry havana Petera eto tamin'izany no nampatsahiviny fa tsy zavatra noforonin'ny saina na angano fanaon'ny mpampianatra sadoka akory izany fa Petera sy ny mpianatra mihitsy no nahita ny voninahitra Jesosy Kristy tamin'ny fivatare teny tendrombohitra araka izany izay mahafantatra ny voninahitra Jesosy Kristy manambary izany amin'ny hafa ka mampafantatra azy fa tena ho avy amin'ny voninahiny tokoa Jesosy Kristy hitsara ny velona sy maty koa izy fa tsy nofinofo sy anganongana akory koaka izomana ihany koa isika ry havana amin'izany ny mananaina rehetra koa vavolombelon'ny laza sy ny voninahitra men'Andriamanitra ray an Jesosy Kristy ny mpy tian'io izany ry havana manambara ny voninahitra fa zao koa ny faharoa manambara ny asaribidin'ny tenin'Andriamanitra manambara ny asaribidin'ny tenin'Andriamanitra ary manana ny teny faminaniana atao mafiorina kokoa isika ny 9:9 ny mpampianatra sandoka dia mihevitra ny tena no manana ny tenin'Andriamanitra kanefa tsy mino ny fiavian'i Jesosy Kristy ampatsiahany efa Petera eto fa amin'ny fiverenan'ny tompo dia hanarika azy mivatana izy araka ny soratra masina fanambarana feno sy tanteraka no ambarany soratra masina ka mendrika ho raisina sy tehirizina amin'ny finoana ho fanazavana ny fosiny say ny olona mino ny tenin'Andriamanitra ry havana ka mana ny tena ny fiavian'i Jesosy Kristy mana fahazavan'ny teny faminaniana ary ny tanjona amin'izany dia tsy fampahafantarina fotsiny ihany fa famonjena ho an'izay rehetra mino koa minoa ny teny Jesosy Kristy dia ho vonjena ianao izany koa ry havana asaribidin'ny tenin'Andriamanitra bakeo isan'andro ny baiboly fa fitahiana magaga men'Andriamanitra anao rehefa manao izany ianao man'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Dia vavaka isika tompo misaotra no mofinaina ny meno anay izay milaza ny tena mpianatra Jesosy Kristy dia manambara ny voninahitra ao Andriamanitra sy ny asaribidin'ny teninao Andriamanitra vavaka aminao izay nitahianao anay tsiraray mifantatra izany iavaozanay isan'andro amin'ny sehatra misy anay ahay mijoro vavolombelonao marina sy mpanompo mahatsiaro tena sy ahay hitianao ka hanasoa ny fiarahamonina misy anay ahay misaotra anao Andriamanitra mandrakariva amin'ny fotoana rehetra ary ahitory amin'izany amin'ny hafa koa Jesosy vonjeo ny firenenay sitrandreo marary sy mila ny fivavakay fa mpanasitrana ianao koa atoany asan'ny fitsapoana atanjao ireo azo paoriana ka ampinoninao toandro mirefizokolona ireo sahirana vonjeo sy arovo izay amin'ny toe-javatra misy eo amin'ny fiarahamonina misy anay mitahiany amin'ny fihazakazanay amin'ny fianarana amin'ny asa mandrarana ny tokantranonay ny fikasanay tsara naran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay izay vavanay nanaovanay izany vavaka izany miaraka amin'ilay vavaka nampianarina anay manao hoe raha nay ao izy any an-danitra ho masinina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra meo ny an'io izy anina sahaza ao anay ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy fa manafanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra marak'izay. Amen. Ho tanteraka aminao ny hitondrana totrinarani Jesosy Kristy ilay Andriamanitra aloha rano fiadanana anie atonga anareo voatokana tanteraka ho azy ka rohona avokoa anie ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo mba tsy hanatsiny amin'ny andro iavian'i Jesosy Kristy tompontsika ny tanany tokony omena Andriamanitra izay miantso anareo koa ka ho efainy sany. Amen. Teo an'Andriamanitra rery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.